Faly miarabantsika rehetra, zavatra atolotro anareo androany indray dia momba ny fahadisoana ray aman-dreny mety manimba ny développement zaza. Zavatra voalohany aloha dia ny ray aman-dreny tsy tonga lavatra akory. Misy zavatra ataontsika indraindray tsy mety nefa afaka améliorena ilay izy. Dia fahadisoana voalohany dia momba ny fibetesana ny ankizy matetika loatra. Rehefa betesinao matetika loatra ny zanakao dia lasa contre-productif ilay izy. Satria raha strict loatra aloha dia lasa manana mauvaise relation amin'ny zanakao ny aoriana any. Dia rehefa zavatra tena tsy azo anoharana zany izay vao tena mibedy ianao. Fahadisoana faharoa dia rehefa tsy eo ianao moment important amin'ny fiainan'ny zanakao. Ohatra hoe rehefa amin'ny fety any am-pianarana ohatra na mizara bulletin ny zanakao dia tsy eo ianao. Fantatro fa sahirana ray aman-dreny matetika nefa atao zava-dehibe koa ny zanaka rehefa misy zavatra important mi se passer amin'ny fiainany. Dia mila miezaka zany isika hoe eo rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Amin'izay zany mba tsy mahatsiaro délaissé. Fahadisoana fahatelo tsy mihaino ny zanaka ny ray aman-dreny. Matetika ohatra rehefa variana manao Facebook loatra ianareo dia rehefa lasa miresaka ilay zanakareo dia variana nareo dia tsy haininareo ilay izy. Nefa tsy mety nefa izay fa mila miezaka communiquer amin'ny zanakao ianao. Rehefa zarinao tsy hainoinao izy dia lasa ohatran'iny koa ny relation nareo rehefa any aoriana any. Dia mbola kely izany ilay zaza dia efa miezaka mihaino anazy ianao, miezaka miresaka dia lasa tsara be ny relation nareo any aoriana any, ohatran'ny hoe lasa mpinamana be mihitsy. Fahadisoana fahaefatra tsy ampianarina mitantana vola ny ankizy. Matetika isika ray aman-dreny tsy miresa-bola amin'ny zanaka satria hoe mbola tsy aferan'ilay izy. Nefa diso be izay. Ny ankizy mbola kely dia tokony efa zarina mitantana vola. Ohatra hoe omenao argent de poche kely izy dia izy mianatra manangona amin'iny. Na ohatra hoe rehefa adolescent ohatra ny zanakao dia ampianarinao manao petit boulot izy. Tena ilaina ilay izy satria iny no afaka ianarany mi-gérer ny volany any aoriana any rehefa ohatra hoe miasa izy. Fahadisoana fahadimy sady farany dia tsy mampiseho ny affection amin'ny zanakao ianao amin'ny alalan'ny fihetsika, mioroka mamy, amin'ny alalan'ny câlin. Scientifiquement, un câlin c'est un anti-stress naturel, donc vaut mieux le faire tous les jours zany. Plus omenao câlin zanakao dia plus satran'izay marque d'affection izay. Dia afaka omenao bisou koa izy ohatra. Sady iny koa hita hoe lasa be fitiavana ilay zaza any aoriana any satria efa nizarinao omenao fitiavana foana izy. Dia izay ny afaka natolotra androany zareo dia rapitso indray mihoana. Misaotra betsaka nanahaka hatramin'ny farany.